Nehemia 4. Rehefa reny Sanebalato sy Tobia mba amin'ny Arabo sy ny Amonita ary ny Asdodita fa mandroso ny fanamboarana ny mandan'i Jerosalema ka efa ho voatampona ny banga, dia nirehitra mafy ny fahatezerana ary niray titika izy rehetra andeha hamela an'i Jerosalema sy hanimba ny asa. Dia nivavaka tamin'Andriamanitra izahay sady nametraka mpiambina andro aman'alina hiatrehana sy hanoherana an zareo. Saingy hoy ny lehilahin'i Joda hoe: mihena hery ny mpitondra entana ary be ny korotan-javatra ka dia tsy ho vitanay mihitsy ny handrafitra ny manda. Ny fahavalinay kosa ny hevitra fa tsy hahalala na hahita izahay raha tsy tonga eo afovoanay izy ka mahafantanay ary mampitsahatra ny asa. Ny jiosy izay nonina teo akaikin'ireo fahavalinay ireo dia tonga nampandray anay impolo kely hoe: atraizatraiza no hiavindry zareo hamela antsika. Dia nasiako miaramila tamina toerana iva saingy voaharo teo ivelan'ny manda, araka ny tarika ny pohirany avy no nandaharako azy, samy nitana sabatra sy lefony ary tsipika. Rehefa mijery izany aho dia niainga nilaza tamin'ny olona sy mpanapaka mba amin'ny vahoaka sisa hoe: aza atahorana ny fahavalinareo, tsarovy fa ny tompo no lehibe sy mahatahotra, ka miadia hiaro ny rahalahinareo sy ny zanakareo lahy aman-janakareo vavy ary ny vadinareo sy ny tranonareo. Noho ireny fahavalinay fa efa fantatray sady efa nofoanan'Andriamanitra ny tetikadiny, dia niverina ho any amin'ny manda izahay rehetra, samy nandray ny asany avy. Saingy nanomboka tamin'io andro io dia ny atsasaky ny oloko no nanao ny asa, fa ny atsasany kosa hitana lefiny sy apinga ary tsipika amakantsy fiarovatratra. Ireo filoha dia samy teo hivohan'ny olona rehetra amin'ny Joda izay namboatra ny manda. Ny mpitondra entana dia samy niasa tamin'ny tanàna anankiray ary ny tandefona kosa ny tanàna anila. Ny mpandrafitra rehetra teo amin'ny mpandrafetana dia samy nanatsabatra anankiray voafehy teo amin'ny etrany avy, ary ny mpitsokan-jomara dia teo anilako. Dia hoy aho tamin'ireo olona sy mpanapaka mba amin'ny vahoaka sisa: be sady midadasika ny asa, ka dia voazarazara eny amin'ny manda sy mifanalavitra isika. Na aiza ianareo no mandre ny feon'anjomara dia mivoria aty aminay, fa Andriamanitra no hiady ho antsika. Dia nanao ny asa izahay manomboka ny mahazavan-tsinanana ka mandra-piposaky ny kintana, ary ny atsasakay kosa ny tandefona. Tamin'izany andro izany dia hokoy aho tamin'ny vahoaka: samy mitoetra eto Jerosalema ianareo mba amin'ny mpanomponareo, mba hiambina antsika raha alina ary hiasa raha atoandro. Fa izaho sy ny rahalahiko mba amin'ny zatoviko sy ny mpiambina izay nanaraka ahy dia samy tsy niala akanjo fa samy nitana ny fiadiany sy ny rano.